remercions Dieu pour le jour d'aujourd'hui. Falibe sika rehetra tonga eto androany. Nous sommes vraiment très heureux. Tiako anareo faly tahaka ahy. J'aimerais que tu sois heureux comme moi, Satria ny antony diako eto dia ny alopan'Andriamanitra tsy toa. puisque je suis ici pour servir le Dieu Tout-Puissant. Dia anareo ihany koa raha tonga eto dia aoka ho tonga mba hanopan'Andriamanitra tsy toa. Vous tous aussi, si vous êtes ici, je vous invite à servir Dieu. Ary aoka hanopan'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo isika. Et je te demande de servir Dieu de tout notre cœur. Araka voalasan'ny Baiboly avy any an-danitra Andriamanitra mitsinjo manokana ity fotoana ity. Comme la Bible a déjà dit, Dieu regarde le culte d'aujourd'hui. Araka voalasan'ny Baiboly ihany koa eto vontsika Jesosy Kristy. Et comme la Bible nous a déjà dit aussi, Jésus est parmi nous. Noho izany mila manopan'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika. Ainsi, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Ho fanehoantsika fisaorana an'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy. Nous acclamons le Seigneur très fort pour y Attends, exprimer mafia notre mteka. remerciement. Acclamez très fort encore. Alléluia. Alléluia. Dia arabaina avokoa isika rehetra efa tonga eto. Je vous salue. Arabaina amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, je vous salue. Ny fiadanana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ne hoe ho amintsika rehetra. Que la paix de Dieu soit avec nous Dia ny toetra amintsika tokoa le fiadanana. et que la paix de Dieu demeure en nous. Dia arabaina tahaka izany koa ianareo renim-pianakaviana rehetra. Vous tous, les mères, je vous salue au nom de Jésus, Satria fetin'ny reny androany. puisque aujourd'hui c'est la fête des mères. Ary zany fiarabany zany dia natao ho anareo rehetra ihany koa zay manaraka ny fitampivavana en ligne. Oui, je déclare aussi ça pour vous tous en train de suivre le culte en ligne. Andao tsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra ary ametraka ny fitampivavana androany mba ho tain'Andriamanitra tokoa. Nous remercions Dieu maintenant et nous allons mettre le culte d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Angatako ianareo ametraka ny tanana io Je fonareo. vous demande de poser la main sur le cœur. Dia hivavaka ho antsika amin'ny teny frantsay avetrany ny mpandika teny. On va prier tout de suite. Oh Père, merci beaucoup pour ce jour d'aujourd'hui. Tu nous as donné ça pour te servir, pour te glorifier, pour t'honorer. Oh Jésus, merci encore. Merci infiniment puisque tu es en train de justifier ta parole quand tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Jésus car tu vas justifier ta parole aujourd'hui. Car tu as déjà dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia. Oh Saint-Esprit, tu nous as quittés aujourd'hui pour venir servir le Seigneur, servir Dieu. Je pose entre tes mains ce culte Saint-Esprit et dirige-nous encore vers la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Teka mafan'Andriamanitra ihany Acclamons isika. le Seigneur très fort. Ny mampiavaka ny fotoan'androany sy ny aoriana rehetra. Ce culte est spécial car Iotra lavitra no izay nataon'Andriamanitra hatramin'izay no ataony ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Dieu va agir et faire plus qu'il t'a déjà fait auparavant. Ianareo rehetra zay mararina na ianareo toka eto na ianareo zay iana tokantrano hositran'Andriamanitra ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Vous tous qui êtes ici ou suivre le culte en ligne, vous serez guéris si vous êtes malade. Ho van'Andriamanitra ny olana. Dieu va résoudre les problèmes. Ho tahin'Andriamanitra ny rehetra. Dieu va nous donner les bénédictions. Zao no namangin'Andriamanitra ianao tsara. Dieu m'a visité et il m'a dit ceci. Mandritry ny volana jona sy ny volana jolay Durant le mois de juin et juillet, dia izy fotoana dehibe ho tanterana eto. il y a des grands cultes ici. Ary anisany namangin'Andriamanitra dia zao vakiko aminareo zao. Et Dieu m'a visité et il a dit ceci. Nanamboatra fanasana mihitsy aho J'ai fait des invitations natao atsika pour vous
natao andreo namantsika rehetra, pour nos amis, natao an'ny olona rehetra ny ivelan'ny fiangonana, pour tous les gens à l'extérieur de l'église, mba ho asaintsika ho avy eto izy. pour que nous puissions les inviter. Zao ny voasoratra: Ce qui est écrit, c'est famonjena, salut, fivampiainana, transformation de vie, fanafahana, délivrance, fanasitranana, guérison, fahagagana, miracle, fitahina, bénédiction. mandritra ny volana jola sy volana jolay. Durant le mois de juin et juillet. Ary dia ho ataon'Andriamanitra eto koa zany, Et Dieu va faire tout ça ici. satria etoka fotoana efa ietsehan'Andriamanitra ny rano Betesda. Puisque Dieu commence à agir l'eau de Bethesda. No zany dia tena ho asaintsika ny olona eto Antananarivo ho avy eto isika ny alahady. Donc nous allons inviter tous les gens, tous les peuples d'Antananarivo pour venir ici tous les dimanches. Ary zay rehetra tonga eto dia ho tsapany zao voasoratra zao. Et tous ceux qui viennent ici vont savoir ce qui est écrit. No zany tsy tokony hipetrapetrakintsika fa mila miasa ho an'Andriamanitra tompoko. Donc nous ne devons plus être distraits, mais nous devons travailler, agir pour Dieu. Azafady iza tapa-kevitra hiasa ho an'i Jesosy. Levez la main ceux qui ont prêt pour Jésus. Misy fanasana be dia be ao ho zaraina aminareo rehefa avy eo. Il y a beaucoup d'invitations à distribuer pour vous ici aujourd'hui. Andao ary ho toizantsika ny fotoana amin'ny alalana fiderana zay any tany andreto a mpitarika fiderana On ireto. va continuer le culte par la louange. Ary tsika rehetra mihitsy no miaraka mideran'Andriamanitra amin'reto olonreto a. Nous allons tous louer Dieu avec la chorale. Tsy ho mpijery fety akory isika Nous ne serons pas des spectateurs ici. fa mpandray anjara miaraka Nous manompa sommes des an'Andriamanitra. participants pour servir Dieu. Raitsika mpitefatanana ny mpitarika fiderana. Acclamons pour la louange. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort pour le Seigneur? Il est présent parmi nous aujourd'hui. Amen. Amen. Mino fa voreanao daholo voalaza mpanompon'Andriamanitra teo a. Dia eto Jesosy androany. Jésus est parmi nous aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas comment tu reçois cette parole, cette phrase, mais c'est vrai, Jésus est parmi nous. Jesosy no eto amintsika. Mety hoe fahentsika foana zany hoe eto Jesosy fandroany tena eto izy. Ary tombony be ho antsika ny fananana ny fanatrehan'i Jesosy isan'andro isan'andro. Tamin'ny andro taloha tena hoe rara be ny mahita fanatrehan'i Jesosy dia tena hoe mangetaheta ny olona ohatran'i David tao anaty salamo faharoa amby efapolo ao dia tena miteny mihitsy izy hoe mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko. Dia teny mihitsy izy hoe roviana no tonga aho ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra. Dans la Bible, pendant l'Ancien Testament, c'était vraiment rare de voir la présence de Dieu et c'était juste des personnes spécifiques qui pouvaient y accéder. Mais aujourd'hui, tout le monde, quiconque qui a soif, on peut accéder dans la présence du Seigneur. Amin'izao fotoana izao rehefa avy latsaka fanahy masina dia afaka makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foantsika amin'ny fotoana rehetra n'iza n'iza fanandrasan'Andriamanitra amintsika androany dia mangetaheta ve ianao. Raha mety dia mitsangana amin'ny toerana misy anao. Je t'invite à te lever et à vraiment montrer ta soif pour le Seigneur. Souviens-toi qu'on sert un Dieu extraordinaire, un Dieu qui sort du commun. Ce n'est pas un culte ordinaire aujourd'hui. Mais si tu as soif, tu peux aussi voir l'extraordinaire. Raha mangetaheta ianao dia afaka mahita mihoatra natoraly. Raha tena misy hetaheta ao anatinao dia afaka mahatsapa an'izany Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra izany. Fa ny angatahany Jesosy aminao androany dia mangetaheta. Asandrato aminazy ny tananao dia teneny hoe Jesosy mangetaheta ny ahitan'izany fanatrehanao tena mahagaga izany dia sakafo fotsiny maso foko androany dia ataovy mahita mihoatra. Aoka tsy ho tantara fotsiny intsony hoe manao fagagana ianao, mahery ianao, miasa ianao, fa androany masonay mihitsy ny ahitan'izany Jesosy sakafo maso fonay. Ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse te voir agir, Seigneur. Amen.
Anasanao azambira fotsiny satria hoe hira fa ataovy misy hetaheta mihitsy ao anaty fonao androany. Sakafo maso foko. Skafini masuni fuktu. Sakafo maso fonay Jesosy androany. Skafini masuni fuktu. Te ahitanao Te zay. ahitanao. Te ahitao voninahitro zay mihoatra noho ny hatramin'izay. Te ahitanao. Sakafo maso foko tompo. Skafini masuni fuktu. Skafini masuni fuktu. Te ahitanao. Misy olona mangeta heta ve eto androany? Ankizy lamafy hoe sakafo maso foko tompo. Skafini masuni fuktu. Skafini masuni fuktu. Te ahitanao. Te ahitanao. Sakafo maso foko. Skafini masuni fuktu. Skafini masuni fuktu. Te ahitanao. Te ahitanao. Ahitanao isana sham. Ahitanao isandratra. Samy fanirianay Jesosy. Eo amin'ny seza Le désir de notre cœur aujourd'hui, c'est de te voir élevé. Erinao no eriko, iantso e masina Ahitanao isana sham. Ahitanao isandratra. Eo amin'ny seza fiantsanana. Erinao no eriko, iantso e masina masina. Masina, masina, masina. Masina masina. Te ahitanao zay Jesosy. Te ahitanao iasy zay, te ahitany fanatrianao zay. Te hiditra ao anatin'izany. Masina masina. Te ahitanao. Masina, 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 te ahitanao. Masina masina. Seigneur, le désir de notre cœur aujourd'hui, c'est de te voir, de sentir ta présence manifeste. Masina masina masina. Te ahitanao. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Est-ce qu'il y a des de gens mon assoiffés cœur, ici qui Père. veulent dire ouvre les yeux de mon Ouvre cœur, Père? les yeux de Parce que mon nous cœur. désirons te voir. Je désire te voir. Oui, je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te Je désire te voir, Seigneur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Tena mangeta heta tokoa ve ianao nahitany Jesosy? Eto izy androany. Jereo amin'ny masom-panahinao tokoa. Fefa nanokatra amin'ny masonao mpanahinao izy dia eto izy androany. Alléluia. Nous voulons plus, Seigneur, vivre dans l'ordinaire. Nous voulons vraiment vivre cette présence. Raha efa nahiditsika fanasitranana teny aloha, rehefa nahiditsika fagagana teny aloha, mety hoe tantara ny hainao fa androany manantena hoe enao mihitsy ny aina an'ilay izy. Ninina zavatra lalovanao dia tsarovy hoe eto Jesosy, eto ho fanatrian'i Jesosy, ho tsapanao tanany zany, ho renao zany raha tena mangeta eto ianao. Oui, tu vas sentir la présence de Dieu si vraiment tu as soif. La clé aujourd'hui, c'est juste ta soif. Est-ce qu'on peut juste soupirer et dire à Dieu, fais-moi voir plus. Fais-moi voir plus qu'auparavant, Seigneur. Amen. Et on
on va juste dire que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Nous voulons une autre dimension, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension Il y a une de dimension toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Mety be da be ny olona teo nahitany Jesosy fa tsy nahazo ninino fa izy rehefa nangeta eto Que ta dia nahazo présence en hely moi avy devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, Seigneur, devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension Que de ta toi. présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dovatika vava que zanir san. Soupire. Soupire vraiment. Et demande à Dieu une nouvelle dimension parce qu'il peut faire cela. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je te dis, tout se trouve dans la présence de Dieu. Tout peut se passer dans la présence de Dieu. Si tu as vraiment soif, si tu soupires vraiment, il peut faire bien au-delà de ce que tu imagines. Soupire, soupire. Ok, non, angeta eta mihoatra no natraminay. Fa eto Jesosy androany. Eto izy androany tsy hijerijeranao fotsiny. Fa maliny etaetanao. Ina ny zavatra ilainao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy an'izany. Amen. Amen, Jesosy. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence. Et tu commences à manifester maintenant. Yes. Tu commences à manifester, Seigneur. Nous sentons ta présence. Alléluia. Yahweh, Rapha, Elohim, Adonai, tu es là. Tu es là et tu agis. Nous sentons vraiment ta présence. Tapanay fanatrianao Jesosy. Akamaminay fotsiny fanatrianao. Ta gloire. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. De grandes choses parce que le surnaturel est activé en ce moment même. Amen. Le surnaturel est activé. Enfin, comme l'humain foutevino anaty fanatrian'Andriamanitra satria mihetsika izy amin'izao fotoana izao. Ta gloire est tangible en ce lieu. Amen. Est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Parce que le surnaturel est activé à présent. Les mioshan nous naturel nous mietzke ton choix. Yahweh, tu es là et tu agis. Amen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Tu es le Jireh, le
prie pour toi. Tu es Adonai, le Tout-Puissant. Et tu vas te manifester. Yahweh. Est-ce que tu peux encore crier plus fort? Yahweh. Tu es Elohim. Tu es le Dieu Shaddai. Tu es Jireh. Se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu, Seigneur. Amen. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Le surnaturel est activé. Yahweh Rapha, Elohim. Demlazawe rantsonareo raha tediavinareo amin'ny fonareo rehetra dia ho avy. Antsoia dia valiko ianao izy izy. Androany miantso anao fotsiny tompo iantso mahaizy anazy. Izay fantatra hoe ain'Andriamanitra atao dia tonony androany eo amin'ny fanatrehany fa afaka nihetsika eo aminao. Amen. Parce que si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Et si tu le cherches de tout ton cœur, il va se manifester. Si tu l'adores, yes. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Tsapanay ny fanatrehanao. Androany tsy honohono, tsy tantara fotsiny fa izay mihitsy nisitraka an'izany fanatrehanao zany. Ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay mpanafaka, ianao ilay mpamonjy, ianao ilay mpahary ny zavatra rehetra. Tsapanay eto fanatrehanao, tsapanay eto ianao. Yes. Ianao ilay mpanao lalana, mpanao fahagagana. Mitana ny teny nomenao ianao. Fa
ny anjarany androany dia mitsoaka anao fotsiny. Est-ce que tu peux juste sentir la présence de Dieu ici en ce lieu? Est-ce que tu peux sentir l'Esprit agir en ce moment même? Peu importe la motivation dont tu es venu ici, le Saint-Esprit te touche en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Il va faire de grandes choses. Je ne sais pas si tu es malade, mais il est là pour te guérir. Je ne sais pas si tu as la dépression, mais il est là pour te donner la joie et la paix. Le Saint-Esprit est présent. Je ressens fort sa présence. Alors je t'invite à vraiment nager dans cette présence.
Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Samy makatoera asika tompoko. Veuillez vous asseoir. Dia ino tsara zao fanetanana anetanako anareo rehetra izao. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ianareo any tokantrano ihany koa miaino tsara. Vous tous qui êtes à la maison, écoutez bien. Ray volana lasa zay dia nanetana antsika ny tompandriamanitra mba ampiseho ny mahafahazavana antsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ça fait un mois passé que Dieu nous a invités pour se montrer comme lumière dans ce monde. Tena namangatsika Andriamanitra. Il nous a vraiment visités. Profo zany ny rehetra zay namonjy sy amin'ny reteto dia samy natsapa ny famangin'Andriamanitra tao amin'ny fiainana. Et comme preuve, tous les participants, tous qui ont assisté durant le séminaire d'ici, ont vraiment la joie et la satisfaction. Ary samy nanapa-kevitra fa dia ampiseho ny mahafahazavana azy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Et ils ont décidé de se montrer comme lumière dans ce monde. Ary nanapa-kevitra ihany koa ny namaly ny antsony tompo hoe ity aho irao aho. Et ils ont pris la décision de se montrer comme l'envoyé de Dieu. Noho izany anapa-kevitsika amin'ity androandroany ity fa tena hiasa ho an'i Jesosy. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre la décision comme travailleurs de Jésus. Nous allons travailler pour Jésus. Tsy hisy hipetrapetraka intsony isika fa tena ampiseho ny mahafahazavana antsika. Nous ne restons plus sur notre place puisque nous allons agir, nous allons prier dans ce monde. Ny finoantsika dia hoe amin'ny alalantsika dia hiala anaty famasinana izao tontolo zao. Notre foi, c'est que par notre intervention, les gens du monde vont quitter l'obscurité. Noho izany hitoroteny any amin'ny toerana maro samihafa isika. Donc, nous allons prêcher dans beaucoup de lieux. Hiaraka amin'ny fanasana tahako zao. Avec des invitations comme ceci. Dia ho asaintsika daholo ny olona rehetra mba hanantona an'i Jesosy. Nous allons inviter tous les gens pour qu'ils puissent venir en Jésus. Ho tanterahantsika zany mandritry ny taona 2024. Nous allons réaliser ça durant cette année 2024. Fa ataontsika spécial ny volana Jona sy ny volana Jolay. Mais on va faire comme spécial le mois de juin et juillet. Hiasa n'Andriamanitra daholotsika rehetra mandritry ny volana Jona sy Jolay. Durant le mois de juin et juillet, nous allons agir et travailler pour Dieu. Rehefa avy eo zareko aminareo ty fanasana ity. On va distribuer pour vous cette invitation après. Fandao isika hiaraka hivavaka dia namafy hoe tompo inty aho irao aho fa vonina ny ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Nous allons tout d'abord prier et dire à Jésus, « Oh Seigneur, envoie-moi, je serai la lumière du monde comme toi. » Ataontsika miaraka le ira hoe anao atompo andiny ny voalohany ihany tena ataontsika mifontsika rehetra mihitsy hoe anao atompo. Vitsa iry zay dia hiaraka hivavaka ho amin'izay mission spéciale izay isika. On va chanter le chant tout d'abord, Anao Atumpuo. Akipimy masinao ao anatin'ny On hira ferme les yeux durant le chant. apetrao ny fonao tananao. Mets ta main sur ton cœur. Misaotra ny amin'ny feonao izay miantso anay Andriamanitra. Tena misaotra anao izay ny amin'ny antso iantsonao anay. Merci beaucoup Père pour puisque tu m'as appelé. Tupo
jesosy eo Nous sommes prêts pour toi, Jésus. tsika rehetra On continue à prier. ny vavaka tena feno etaeta ny asa ho an'andriamanitra oka ivoaka vao anaty fonao On va prier de tout notre cœur. ianareo le tokantrano ihany keo a dia mety zanapa-kevitra amaly ny antson'andriamanitra ampiseho ny mahavavolombelon'i jesosy eto amin'ity zao tontolo zao ity Vous tous qui êtes à la maison, veuillez prendre la décision d'être le témoin pour Jésus, pour répondre à l'appel de Dieu. zay rehetra mahatsary tena fa efa manana jesosy dia aoka napa-kevitra ny asa ho an'andriamanitra Vous tous qui avez la sensation d'avoir Jésus dans votre cœur, prenez la décision de servir pour Dieu. andao sika rehetra amita ny mission zay nanorano jesosy atsika Nous allons tous réaliser la mission que Jésus nous a envoyée. samy vavaka ny fony rehetra ary isika rehetra toka eto Priez, priez encore. mbola toisantsika ihany mivavaka tompoko On continue toujours à prier. samy manokatra mivavaka mamaly ny antson'i jesosy hoe inty ao irao ao Répondez à l'appel de Dieu et faites comme Isaïe, comme il a dit, je suis ici, envoie-moi. samy mamaly ny antson'i jesosy Veuillez répondre à l'appel de Jésus. ary mandehana tokoa araka ny namalinao ny antson'i jesosy Et allez comme tu as répondu à l'appel de Jésus, fa amin'ny alalanao dia isy olona marobe hovonjeny car par ton intervention, beaucoup de gens seront sauvés. ary soratan'andriamanitra eo boky fiainana sy eo bokiny ny asa rehetra zay ataonao azy Et Dieu va écrire dans son livre et dans le livre de la vie tout ce que tu vas faire. andraisanao valipity zany raha tsy zay Et tu auras de la récompense. irahantsika manao le ira hoe misy maro an-tsamy hitaraina andiny voalohany ihany On va chanter Mismaro on Samitarain. satria hainao ny hira dia aoka hifantoka tsara ianao ary akopimasonao
anao ao andriamanitro Merci beaucoup, Père, fa mamagy zao fiangonana zao ianao puisque tu es en train de visiter cette église. zay rehetra efa manana anao jesosy io Tout ce que tu as dans son cœur, Jésus, dia tsisy iperaperaka intsony ne restera plus sur leur place. fa samy anapa-kevitra Ils vont prendre la décision amita ny mission zay nandrahanao anay pour zahay réaliser la mission que tu nous as envoyée amin'ny alala zao fiangonana izao par cette église. olona maro be no vonjeny Beaucoup de gens seront sauvés. olona maro be no sitrana Beaucoup de gens seront guéris. olona maro be no afaka Beaucoup de gens seront libérés. misaotra ry andriamanitra io Merci, Père. omena voninahitra On anao te glorifie. amin'ny anaran'i Au jesosy nom de Jésus. amen Amen. dia eno tsara nka fa veloko vakina aminareo a le voasolotro anaty fanasana fa araky io mihitsy no tanteraka manomboka amin'ity volana jona sy jolay ray mantolo ity Écoutez bien, car je vais encore relire ce qui est écrit dans cette invitation. zay rehetra ho avy eto dia tsapan'izany Tous avokoa ceux qui viennent ici vont avoir cette sensation. Ce qui est écrit, famonjeny salut, fivampiainana transformation de vie, fanafahana délivrance, fanasitranana guérison, fahagagana miracle, fitahina bénédiction. ho tanteraka daholo zany rehetra Tout cela zany sera réalisé ici. halleluia Alléluia. halleluia Alléluia. satria efa nteka ianao dia mity fa mafy be Acclamez très fort. amen Amen. iroso amin'ny fitorana fanatitra isika On va passer à l'offrande. hitorany ampafolokareny itsika rehetra toka eto On va apporter les dîmes. aoka tsy isy na dia olona ray azy ahatra amin'izao ora izao ka hoe tsy hanao ampafolokareny izany Que personne ne doit pas apporter les dîmes, mais tout le monde doit apporter ça. satria teny ny baiboly zany Puisque c'est la parole de la Bible. ary ny mampahery dia ity Et ce qui nous donne de la conviction, c'est que voalohany aloha Premièrement, natao hanompoana n'andriamanitra ny ampafolokareny on donne les dîmes pour servir Dieu. ary natao hitahinanao ihany koa Yes, ny sir. ampafolokareny Et ça, c'est aussi pour notre bénédiction. ka tavy amin'ny fontsika rehetra zany Donc, on va faire ça de tout notre cœur. mandroso ary isika dia tataza manokana eny toerana ny fanatitra fanao mazatra Venons alors pour les dîmes, on va avancer et après, on va collecter les offrandes.
向亚道。心里是向亚道，心里是向亚道，心里是向亚道，心里是向亚道。All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Satria efa niteka ihany ianao niteka ho an'Andriamanitra dia ataovy mafy be. Acclamez très fort pour le Seigneur. Ataovy mafy ihany niteka. Encore un peu plus fort. Ho anareo izay nanome fanatitra ho an'Andriamanitra teo ka tamin'ny fonareo dia inoko fa nakasitran'Andriamanitra izany. Vous tous qui viennent de donner les offrandes tout à l'heure, croyez que Dieu porte votre agrément. Dia hoy aho hoe ho tahinany ianao. Que Dieu vous bénisse. Amin'izao fotoana izao toy ny fanaontsika sambolana dia ho zarana amintsika ny valopy raky-dehibe izay averintsika amin'ny herinandroany. Maintenant, on va distribuer l'enveloppe spéciale pour l'offrande spéciale tous les mois. Dia ankatahana ny mpanaty rakitra vehivavy ankeo androso amin'izay vetivety be ny fizarana ilay valopy. On distribue alors l'enveloppe. Mbola nao iray anankiray tsika rehetra ao anatin'izany tompoko. On va faire encore un chant. He's
mafisiny zany fa amin'ny heriny androany dia samy mandray anjara arak'izay tratranao ianao mikasika ny amin'iny valopy no zarena taminareo iny. Je confirme alors donc que le dimanche qui vient, nous allons tous participer de tout notre cœur pour l'enveloppe qu'on vient de distribuer tout à l'heure, l'enveloppe spéciale pour l'offrande spéciale. Tena manentana hoe ataovy amin'ny fony rehetra zany. Je vous anime vraiment à faire cela de tout votre cœur. Manarak'izany dia ho zaraina amintsika lay fanasana ataontsika fitaovana anasantsika ny olona rehetra mba ho avy andray andreo fahasoavana voasoratra ireo. Et maintenant, on va distribuer les invitations pour l'évangélisation, pour que les gens viennent et recevoir après les grâces qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Aoka tsisy na dia olona ray ato amintsika aza tsy hiasa ho an'Andriamanitra. Tout le monde doit travailler pour Dieu. Dia ankoatran'izany aoka hiasa par groupe ianareo. En outre, on va travailler par groupe. Na isika ny ekipa dia mandeha miasa ianareo. Et par équipe aussi, on va travailler pour l'œuvre de Dieu. Anao ira anankiray isika rehetra ao anatin'izany dia ho zaraina ity fanasana ity. On va faire un chant durant la distribution des invitations. Dia atsona mpiandratra sasany mba hanampy fa ela be ty côté ty zao jereo tsisy olona mizara anteo akory. On doit aider encore ceux qui font la distribution. Manosy taovy malakilaky mba tsy ho taraky be isika. Tena mami kwe, tena tiako indrindra, malala ny foko ianao Jesosio, sy atakaloko an'izany iza, sy hosoloko ninonino de fa hatramin'ny farany. Sany maka fanasana arak'izay tena ho ampiasainy hitomany olona ho an'Andriamanitra. Je vous invite vraiment à prendre les invitations à distribuer pour l'évangélisation. Afuk zay mamni fukweti. Now, Maria, Nania, Sinulosa now, Kaiti, me what, Fanao, and now I jump for the tea.
tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany sanatry tsy hosoloko minony nondefa hatramin'ny farany netsika sy anao Facciamo farane antsika sy anao hatramin'ny farany netsika sy anao hatramin'ny farany Facciamne farani hatramin'ny farany netsika sy anao hatramin'ny farany. Ometsika toerana ny mpitarika fiderana La chorale peut prendre la place. dia ho antsotsika ny mpanompon'ny Andriamanitra pasteur Jean-Claude miaraka mpandika teniny hiakatra hitondra ny hafatra eto androany. Et maintenant, nous allons appeler pasteur Jean-Claude pour la parole de Dieu et la traductrice. Hivavaka ho azy ireo tsika amin'izao fotoana izao Nous allons prier pour eux maintenant, mba tonga an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainan'izy ireo pour que Dieu puisse agir sur eux. ka amin'ny alalan'ny torotenina ny hafatra entiny Et par l'intervention et la parole dia de ho Dieu, sitrana daholo ny olona marary tonga eto. tous les malades seront guéris ici. Izy famitiana lehibe ho ataon'Andriamanitra Il y eto a du salut vraiment ici, satria Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony. puisque Dieu travaille par son serviteur. Atsaka nitako sao tany antsika fa Lève ta main hivavaka maintenant. ho an'ny mpanompony Nous allons Andriamanitra. prier pour le serviteur de Dieu. Misotranao ao Andriamanitra ray malala, Merci beaucoup, Père. ianao no Andriamanitra niantso an'ity lehilahy ity. C'est toi qui es le Dieu qui a appelé ce serviteur. Niantso azy ho amin'ny fanompona Tu as appelé lui pour le service. ary amin'ity androandroany ity Et par ce jour, hijoro eto amin'ny mason'ny olona rehetra izy il est debout devant tout le monde hitondra ny teninao, pour annoncer ta parole, hitondra n'ilay hafatra avy any aminao pour annoncer le message venant de toi, Père. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ, Izy fiantraikany amin'ny olona rehetra tonga eto ane ny teny izay toriny. il y a des influences dans la vie de tout le monde, la parole qu'on va annoncer ici. Ny marary rehetra ho sitrana, Tous les malades seront guéris. ireo marary eny an-tokantrano ihany koa ho sitrana, Les malades dans la maison seront guéris. ary ho tonga eto fifoazam-panahy lehibe Et il y a du réveil ici, satria amin'ny alalan'ny toroteny ataony dia hiasa amin'ny fanahy masina. puisque par l'annonce de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va agir. Ho tahina tahaka izany ihany koa ny mpandika teny. La traductrice sera aussi bénie. Omba azy ianao androany, Tu es avec elle, Père. ampiasa ny reto mpanomponao reto ianao androany. Tu vas utiliser tes serviteurs, Père. Ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy izany. Au nom de Jésus, ça sera réalisé. Misaotra tompo. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompo izany isika. On remercie le Seigneur. Premièrement, nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour ce culte aujourd'hui, parce que Dieu nous a encore donné le souffle de vie aujourd'hui. C'est encore un grand privilège pour nous de servir Dieu aujourd'hui. Et qui que ce soit, que tu sois à la maison ou à la maison de Dieu, je t'invite à chercher Dieu de tout ton cœur. Je salue tout le monde ici. Je précise particulièrement pasteur Andjanef Raphaël et son épouse, parce que ce sont les sources pour notre service ici. Et nous saluons également vous tous qui suivez en ligne, parce que Dieu a permis que tu assistes à ce culte pour recevoir des bénédictions. Et fais-le avec foi.
Et je voudrais aussi saluer particulièrement toutes les mères aujourd'hui. dia arabaina manokana i maman Daniel izay manatrika fivoriana eto amintsika eto a ho tain'Andriamanitra izy. Je salue particulièrement Maman Daniel qui assiste à ce culte ici. Que Vous Dieu la bénisse. Ho tanteraka aminao le tenin'ny Baiboly ho tahina raha samy vehivavy ianao. Que la parole de Dieu se réalise, que tu es béni parmi toutes les femmes Dia ho tahina koa ny ateraka ny kibonao rehetra. et que toute ta descendance sera bénie. Dia ho tahina ihany koa ny vehivavy rehetra atao amin'ity fiangonana ity sy ny any an-tokantrano any. Et que toutes les femmes qui sont ici soient également bénies et tous ceux qui suivent en ligne. Salamo valam-bempolo dia miteny ny vehivavy plaza sozy a dia ekipan'Andriamanitra lehibe. La parole de Dieu dit que les femmes de Dieu qui apportent la parole de Dieu font partie de l'équipe de Dieu. Noho izany tsy fanaka malemy ianao fa ekipan'Andriamanitra lehibe ry vehivavy. C'est-à-dire que tu es une femme puissante aux yeux de Dieu. Ho tanteraka amintsika rehetra nay zany Que cela se réalise sur chacun de nous. ho ela velona ny vehivavy rehetra Que toutes les femmes aient une longue vie ary ho tahin'Andriamanitra tokoa. et que Dieu vous bénisse. Andao tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tompoko. Nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Tonga dia hivavaka avy hatrany ny mpandika teny zany. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir entendre ta parole dans ta présence. Accorde-nous, Saint-Esprit, un esprit de sagesse et de révélation pour que nous puissions comprendre la richesse insondable de ta parole et la puissance de l'Évangile. Merci Seigneur pour ta parole, pour la restauration surnaturelle qu'elle va déclencher, pour les vies qu'elle va restaurer. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Amen. Satria moa araka ny famakian'Andriamanitra ny mpanompony Comme selon ce que Dieu a visité son serviteur, dia hoe tena mila miasa ao an'Andriamanitra ny mpino rehetra. nous devons vraiment travailler pour Dieu. Na iza milaza fa olon'Andriamanitra Qui que ce soit qui dit que vous êtes serviteur de Dieu, dia ny ao am-pon'Andriamanitra dia izao ce que Dieu a dans le cœur, c'est ceci. mila miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Nous devons œuvrer pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Tsy noforon'Andriamanitra fotsiny tamin'izao mantsy ny olona rehetra Dieu n'a pas seulement créé les hommes pour aucune raison, fa misy tanjona lehibe tao am-pon'Andriamanitra fa mila miasa ho an'ny fanjakany a ny olon'Andriamanitra. mais il y avait un grand objectif dans le cœur de Dieu que les hommes et les femmes de Dieu doivent travailler pour Dieu. Noho izany ny lohahevitra mbola hitondran'Andriamanitra antsika androany dia hoe mitsangana ianao miazava ary andao hitoro ny filazantsara. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est lève-toi et allons prêcher l'évangile. Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fa 5:20. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 15. Amin'ny anaran'i Jesosy zao vaky ny tenin'Andriamanitra. Au nom de Jésus, voici ce qui est écrit. Ary Jehovah'Andriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny nisa Éden hiasa sy hitandrina azy. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Vakitsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra Isaia 10 eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Nous allons aussi lire Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena fa aminao kosa no hipisahan'i Jehovah ary aminao nisy ahoana ny voninahiny. 7. Ary ny firenena rehetra dia manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Voici ce qui est écrit. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Vakitsika avy hatrany ihany koa ny Jaona toko 4:12 manomboka andininy 2:12 sy ny 2:12 dia iroro avy hatrany amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra androany. Nous allons également lire Chant, chapitre 14, versets 11 à 12. Ensuite, nous allons commencer par prêcher. Minoa ahy fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa noho ny asa ihany.
andino ny faharoambin'ny folo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany aza izy satria za makany amin'ny ray. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Amen. Amen. Ry ava malala ao amin'ny tompo izay nataon'Andriamanitra manotrina ity fitombavaka ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, avy amin'Andriamanitra no niavian'ny olombelona rehetra monina aty ambonin'ny tany. tous les êtres humains qui sont sur terre viennent de Dieu. Nanana tanjona goavana taom-pony Andriamanitra matoa namorona ny zanak'olombelona. Dieu a fait un grand objectif dans son cœur. C'est pourquoi il a créé l'humanité. Araka ny voalazany boky ny Genesis dia noharian'Andriamanitra ny olona mba hiasa. Comme il est écrit dans Genèse, Dieu a créé les hommes pour qu'ils travaillent. Tsy namorona olona hipetrapetraka Andriamanitra. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour qu'ils se reposent. Tsy namorona olona mba hialokaloka fotsiny ao an-trano Andriamanitra. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour qu'ils s'assiedent tout simplement à la maison. Fa raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia notendren'Andriamanitra mba hiasa ny olona zany. Mais quand Dieu a créé les hommes, il les a créés pour qu'ils travaillent pour ses œuvres. Fa naninona moa no arian'Andriamanitra mba hiasa ny olona? Pourquoi est-ce que Dieu a créé les hommes pour travailler? Genesis toko voalohany andininy raika ambin'ny folo dia milaza. Genèse chapitre 1, verset 15 dit, Zao voalaza soratra masina Genesis toko voalohany andininy raika ambin'ny folo. voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 15. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahatra asianana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ozy ny soratra masina hoe rehefa namorona ny zavaboary rehetra Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra moa araka karazany avy ny zavaboary rehetra. Dieu a dit que quand il a créé les êtres humains, il les a créés selon leur forme. Averiko ihany ny tanjon'Andriamanitra izany dia ny zavaboary rehetra mila mamoa araka ny karazany avy. Aussi, l'objectif de Dieu, c'est que toute la création produise des fruits selon ce qu'ils sont. Koa rapino ianao raha olon'Andriamanitra ianao dia mila mamokatra olon'Andriamanitra be dia be ihany koa ianao. Aussi, si tu es un serviteur de Dieu, tu dois produire beaucoup de fruits également. Ny paoma dia mamokatra paoma, ny zavaboary dia mamokatra araka ny karazany avy. Fa ny mpino zanak'Andriamanitra dia mila miteraka zanak'Andriamanitra be dia be. Les pommiers produisent des pommes et les arbres fruitiers produisent des fruits, mais les serviteurs de Dieu doivent produire beaucoup d'enfants de Dieu. Alléluia! Alléluia! Ry ava malala ao amin'ny tompo takaro ny sitrapon'Andriamanitra ho anao androany. Chère assemblée, écoutez ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Raha namonjy antsika Andriamanitra ry havana Si Dieu t'a sauvé, dia misy tanjona goavana be tao am-pon'Andriamanitra. il y avait un grand objectif dans le cœur de Dieu. Tsy natsoina mba homena fitahiana fotsiny tsika. Dieu ne nous a pas appelés pour recevoir tout simplement des bénédictions. Tsy natsoina mba hipetrapetraka fotsiny ato am-piangonana isika. Il ne nous a pas appelés pour nous asseoir à l'église. Fa amin'ny anaran'i Jesosy amoa araka ny karazany avy any zanak'Andriamanitra rehetra. Mais au nom de Jésus, nous allons servir Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu. Raha namboatra ny Adama Andriamanitra, Quand Dieu a créé Adam, raha namorona ny Adama Andriamanitra, quand Dieu a créé Adam, marina fa teta hoala ny zavaboary rehetra. c'est vrai que toute la création était là. Nomena ho an'ny Adama daholo zany rehetrarehetra izany. Tout cela a été donné à Adam. Fa hoy izy Andriamanitra tamin'ny Adama, Mais Dieu a dit à Adam, mila miasa ianao. tu dois travailler et cultiver la terre. Ry ava malala ao amin'ny tompo. Chère assemblée dans le Seigneur, Vanim-potoana izao ry fiangonana. c'est maintenant le moment, chère Église, Zao ny fotoana hitsanganantsika ihany koa. c'est maintenant la saison pour que nous nous levions. Mila miasa ny zanak'Andriamanitra rehetra. Nous devons travailler, nous qui sommes enfants de Dieu, Satria lovantsika ao amin'Andriamanitra parce que c'est notre héritage dans le Seigneur. dia natao hamokatra sy hamombo ny zanak'Andriamanitra. C'est que nous produisions beaucoup de fruits. Tamin'ny andron'i Jesosy Au temps de Jésus, dia nanatona an'i Jesosy ny olona maro. beaucoup de personnes se sont approchées de Jésus. Maro tamin'ireo olona ireny nanomboka ny salasala.
Beaucoup de personnes ont hésité satria maro ny fahagakana nataon'i jesosy tamin'izany fotoana izany parce que Jésus a fait beaucoup de miracles en ce temps-là. dia hoy jesosy kristy tamin'izy ireo Et voici ce que Jésus leur a dit. na dia tsy mihinana ary ianareo Même si vous ne croyez pas en moi, dia minoa ny asa izay ataoko croyez à cause de ses œuvres. na ilay jesosy kristy izay niakentsika ho tompontsika io ary riavana Même Jésus-Christ que nous avons accepté pour sauveur, tonga tety ambonin'ny tany izy niasa il est venu sur terre pour travailler. dia mifanontaniana teneniko androany dia hoe ahoana ihany koa tsika ny tsy hiasa Et c'est ce que je vous pose aujourd'hui comme question. Pourquoi nous, on ne va pas travailler? miantso anao amin'ny alalan'ity afatra androany ity Je t'appelle au nom de Jésus par ce amin'ny message. anaran'i jesosy a mitsangana ianao dia andao hiasa Au nom de Jésus, lève-toi et travaille. raha vonina ho amin'izany ianao dia mpiafa-mafo an'andriamanitra Si tu es prêt, acclame le Seigneur. amena Amen. hoy jesosy kristy tompo Le Seigneur Jésus a dit, jaonina 4:12 Jean chapitre 14, verset 12, izay mino aho hoy jesosy celui qui croit en moi, a dit Jésus. iza hony hoe Qu'est-ce qu'il a dit? ohatrany hoe tsy miaraka tsara atsika iza hony le teneniny Jésus a dit quoi? iza le mino an jesosy tonga eto androany Qui croit en Jésus ici? ianao le manangatanan'io Toi qui as levé les mains, le milaza fa mino an jesosy toi qui dis que tu crois en Jésus, dia zao ny teneniny aminao voici ce qu'il te dit. izay mino aho Celui qui croit en moi dia zay asa nataoko dia mila ataon'izany olona zany fera aussi les œuvres que je fais. koa raha tena milaza fa mino an jesosy ianao Donc si tu crois vraiment en Jésus, dia mila manao ny asa zay nataony isika riavana nous devons faire les œuvres qu'il a fait. ny asa nataony jesosy taty ambonin'ny tany a Les œuvres que Jésus a fait sur terre. dia ambarany soratra masina La parole de Dieu dit fa tsy tonga anao sitrapoka hoy jesosy qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, fa ny sitrapo zay naniraka mais la volonté de celui qui l'a envoyé. ny sitrapon'andriamanitra natongavany jesosy taty ambonin'ny tany La volonté de Dieu quand il a envoyé Jésus sur terre, dia hiasa ho an'ny fanjakan'andriamanitra c'est qu'il agisse pour le royaume de Dieu. nandeha teto ambonin'ny tany jesosy ry fiangonana Jésus était sur terre, chère Église, nanao ny asan'andriamanitra rainy pour izy faire les œuvres de Dieu son Père. noho izany jesosy efa lasaraka any an-danitra Maintenant que Jésus est parti dans le ciel, fa naizana izy milaza fa mino azy nefa tous ceux qui croient en lui dia mila mitoy manao ny asan'i jesosy doivent continuer à faire les œuvres de Jésus. raha ny atao anatin'ny baiboly zao ohatra Ce qui est écrit dans la Bible, par exemple, rehefa lasa niakatra ny akany an-danitra jesosy a quand Jésus est monté au ciel, dia ambarany soratra masina la parole de Dieu dit reo apôstoly rehetra que tous les apôtres, ry nino an jesosy rehetra tous ceux qui ont cru en Jésus, dia lasa nandehandeha nitoro ny filazantsara sont partis pour prêcher l'évangile. lasa nitoro ny famarinana Ils sont partis pour prêcher la vérité, nivavaka ao amin'ny marary pour prier pour les malades, namoaka démonie pour guérir les démons, ary nampahery olona maro et ils ont encouragé beaucoup de personnes. zao nefa nitadio Mais souvenez-vous de ceci, efa lasa nakany an-danitra daholo izy ireny ils sont déjà tous partis au ciel. fa raha mandinika ny epistily rehetra soratany paoly aho Mais si on regarde l'épître de Paul, isaky ny farany ny epistily zay nysoratany dans toutes les épîtres qu'il a écrites, dia nisy fanaovam-beloma daholo il y a toujours un moment où il dit au revoir. fa nandinika ny boky ny asan'ny apôstoly toko 20 aho Mais j'ai regardé le livre de l'Acte des Apôtres. ao amin'ny famaranana ny boky ny asan'ny apôstoly io a À la fin de ce livre des Actes des Apôtres, nametraka fanontaniana ny ray andro je me suis posé une question. adinony paoly ve ny nanao veloma Est-ce que Paul a oublié de dire au revoir? fa nanino ny paoly ny tsy nanao veloma Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ses adieux? ry ava malala ao amin'ny tompo Chère assemblée dans le Seigneur, mbola tsy tapitra zany ny asan'ny apôstoly c'est-à-dire que l'acte des apôtres n'est pas encore terminé. matoa mbola tsy nasiana veloma ny boky ny asan'ny apôstoly S'il n'y a pas encore d'adieu au livre d'actes des apôtres, izako a c'est-à-dire que moi, ianao a toi, ianao any an-trano any a vous qui êtes à la maison, dia mbola manohy ny asan'ny apôstoly tsika rehetra vous devez continuer l'acte des apôtres. dia tsy inona izany Et ce n'est rien d'autre fa hitsangana que de se lever hiasa et de travailler ho an'ny pour fanjakan'andriamanitra le royaume de Dieu. dia amoaraka ny karazana Et vous allez produire ny zanak'andriamanitra tous rehetra les enfants de Dieu. andao hitehaka mafy an'andriamanitra isika Acclamons le Seigneur. halleluia Alléluia. amena Amen. ry ava malala ao amin'ny tompo Bien
bien-aimés dans le Seigneur, vanim-potoana mila hitsangana ny fiangonana izao. c'est maintenant la saison où l'Église doit se lever. Mila manao ny asan'Andriamanitra isika. Nous devons agir pour le royaume de Dieu. Satria raha tena mino an' Jesosy isika, Parce que si nous croyons vraiment en Jésus, dia anao ny asany no tokony tena hibahana ao am-potsika. nous devons avoir à cœur de faire ses œuvres. Izany hoe C'est-à-dire, ny tanjo no mila tanterahantsika. l'objectif de Dieu, c'est ce que nous devons accomplir. Hoy Jesosy Kristy tompo, Jésus-Christ a dit, tsy tonga ty ambonin'ny tany anao sitrapoko aho, je ne suis pas venu sur terre pour faire ma volonté, fa anao sitrapony izay naniraka. mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Rehefa nifidy antsika Jesosy ry fiangonana, Quand Jésus nous a choisis, chère Église, dia aoka hanatanteraka ny tanjony no tena mavesa-danja ao am-potsika. que ce soit l'accomplissement de son objectif qui soit vraiment important dans notre cœur. Dia tsy inona izany Et ce n'est rien d'autre que fa hitoro ny filazantsara, le fait de prêcher l'évangile, hivavaka ao amin'ny marary, de prier pour les malades, hamoaka démonie, de chasser les démons ary hitora olona maro et de conduire beaucoup de mba personnes ho voavonjy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. au salut pour le royaume de Dieu. Zao nefa mila fantatsika ry fiangonana. Mais sachez ceci, chère Église, Eo am-panatanterahana an'ilay asa izay ampanaovin'Andriamanitra anao a, pendant que tu accomplis l'œuvre de Dieu, dia anao tahaka an'i Jesosy. faisons comme Jésus. Tsy ny sitrapontsika ozy ny atao, Ce n'est pas notre volonté que nous faisons, fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany. mais la volonté de Dieu. Izay tanjona ao am-pon'Andriamanitra, L'objectif qui est dans le cœur de Dieu, izay mavesa-danja ao am-pon'Andriamanitra, ce qui est vraiment important pour Dieu, dia izany ihany koa tokony mavesatra ao am-pontsika. c'est aussi ce qui doit être important dans notre cœur. Ny fanan'ny olona eto ambony ity zao tontolo zao ty mantsy, Parce que les âmes de ceux qui sont sur terre, dia tian'Andriamanitra ho vonjena, Dieu veut qu'ils soient sauvés. tian'Andriamanitra ho afahana eo am-pelantanana ny devoly. Dieu veut les délivrer des mains du diable. Tsy misy fomba nefa ny fiangonana Mais il n'y a pas d'autre moyen mba ahafahan'Andriamanitra mamonjy ny fanan'ny olona pour que Dieu puisse sauver l'âme des gens, afa-tsy ny filazantsara irery ihany. sauf à travers l'évangile. Paoly apôstôly dia niteny amin'ny boky Romanina toko voalohany dimy enina ambin'ny folo, L'apôtre Paul a dit dans Romains, tsy menatra ny filazantsara ozy, je n'ai pas honte de l'évangile, fa herin'Andriamanitra izany parce que c'est une puissance de Dieu mba ho famonjena izay rehetrarehetra mino. pour sauver ceux qui croient. Io filazantsara io zany fiangonana, Donc l'évangile, chère Église, io ihany ny vahaolana afaka hitora famonjena ho an'izao tontolo zao. c'est la seule solution pour que le monde soit sauvé. Noho izany manomboka anio, C'est pourquoi à partir de maintenant, na izy na izy milasa fa zanak'Andriamanitra, qui que ce soit qui dit qu'il est enfant de Dieu, na izy na izy milasa fa olon'Andriamanitra, tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu, andaontsika rehetrarehetra andeha hitsangana mba hitoro ny filazantsara. allons nous lever et prêcher l'évangile. Amen. 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 Na manahoana mety fiainanao na momba ny taonanao, Quelle que soit ta vie ou quel que soit ton âge, dia hoy aminao androany afaka mahombytsika ry havana, je te dis aujourd'hui que tu peux servir. afaka mamoka tsika ry fiangonana. Tu peux servir, chère Église. Ianao tsy hoe hiasa amin'ny herin'ny tenanao akory, C'est pas que tu vas agir avec ta propre force, fa tahaka ny tenen'i Jesosy hoe tsy tonga ty an-tananao ny sitrapo koa fa ny sitrapo ilay naniraka. mais comme Jésus a dit, je ne suis pas venu sur terre pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Rehefa miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra zany isika, Donc, quand nous agissons selon la volonté de Dieu, dia tsy maintsy mamoka tsika ry fiangonana. nous devons produire beaucoup de fruits. Amen ve zany e. Amen. Halleluja. Alléluia. Mba aombiazantsika eo amin'ilay asa izay ampanaoviny tompo antsika ary dia inona ny tokony atao. Pour que nous ayons du succès dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Satria ho iaho hoe tsy maintsy mamokatra ary tsy maintsy mahomby isika rehefa hitsangaka nahaka andeha hitoro ny filazantsara. Parce que j'ai dit que nous devons produire beaucoup de fruits et nous devons avoir du succès dans l'œuvre de Dieu. Ka mba aombiazantsika amin'izany asa izay ataontsika izany, Pour que nous réussissons dans l'œuvre de Dieu, voalohany premièrement, andao hiasa eo ambany fitarihan'ny fanamasina sy afo. agissons sous les directives du Saint-Esprit et du feu. Jesosy mantsy dia niteny tamin'ireo mpianatra hoe andraso aloha ny fandraisanareo amin'ny fanamasina, Parce que Jésus a dit à ses apôtres, attendez d'abord que le Saint-Esprit descende. satria rehefa miasa eo mba fitarihan'ny fanamasina sy afo isika, Parce que quand nous agissons sous les directives du Saint-Esprit et du feu, dia tsy maintsy tonga ho amin'ny famonjena izao tontolo izao. et le salut doit forcément arriver. Ny mpanompon'Andriamanitra Boankendra Andry dia nanoratra hoe
Le serviteur de Dieu Banquet un jour a écrit: Ny evangelista mafana fo no afaka teny amin'ny tona fivana-goavana eto amin'izao tontolo zao. L'évangéliste fervent, c'est celui qui peut vraiment changer le monde. Tsika zany rehefa tena mafana fo miaraka amin'ny herin'ny fanamasina misy firehetana goavana atsika ao. Ça veut dire que quand nous sommes vraiment fervents avec la puissance du Saint-Esprit, Dia afaka hitona fivana ho an'izao tontolo zao tsika ry havana. nous pouvons changer le monde. Satria na Jesosy tena range tsy niasa tamin'ny herin'ny tenany e. Parce que même Jésus n'a pas travaillé avec ses propres forces, Fa niasa niaraka tamin'ny fanamasina sy afo izy. mais il a agi avec la puissance du Saint-Esprit et du feu. Dia ireo apôstôly ihany koa Également les apôtres. dia ambarany boky ny asan'ny apôstôly toko faharoa L'Acte des apôtres chapitre 2 annonce, manomboka andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. versets 1 à 4, Rehefa nilatsaka tamin'izy ireo ny fanamasina tamin'ny andro Pentecoste, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte, dia nanomboka nitsangana nitoron'ny filazantsara izy ireo. ils se sont levés pour prêcher l'évangile. Dia tao anatin'ny fotoana anankiray Et un jour, dia nisy olona amina rivo ndray mibebaka. il y avait des milliers de personnes qui se sont converties. Inona ny antony ry havana? Quelle en est la raison, chère Église? Satria ambarany soratra masina hoe Parce que la parole de Dieu dit, nisy lehilahy fo mipetrapetraka teny ambony lohan'izy rehetra. il y avait des langues de feu qui étaient sur leur tête. Dia io lehilahy fo mipetraka teny ambony lohany io Et ces langues de feu qui se posaient sur leur tête no nitonan'izy ireo amin'ny fahavokarana goavana. les a conduits dans un grand succès. Ka hoy aminao androany, Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, mila miaingotsika ny fiangonana. nous devons travailler, chère Église. Mila tonga saintsika manomboka androany. Nous devons agir pour Dieu à partir d'aujourd'hui. Fa tsy hoe vonjena Andriamanitra fotsiny ianao mba ho an'ny tenanao rery. C'est pas que Dieu t'a sauvé pour toi-même, Fa isika rehetra mila mitsangana ihany koa mba hamonjy olona be dia be eto ambonin'ny tany. mais nous devons tous nous lever pour sauver plusieurs personnes sur cette terre. Dia ny torohevitra ambarantsika zany, Et le conseil que je vous donne, andao hiasa hiaraka amin'ny fanamasina sy ny hafa. allons agir avec la puissance du Saint-Esprit et du feu. Fa rehefa miaraka amintsika io fanamasina sy hafa io, Parce que quand le Saint-Esprit et le feu est avec nous, dia naiza naiza tany andehanantsika, partout où nous irons, niza niza olona mifanena amintsika, qui que ce soit qui nous rencontre, na ny mpiray vodirinina aminao io, que ce soit ton voisin, na ny mpiara-miasa aminao io, que ce soit tes collègues, na ny lehibe anao amin'ny toeram-piasanao io, que ce soit tes supérieurs dans ton lieu de rehefa vonona travail. ianao hiaraka amin'ny batisa fanamasina sy hafa, Quand tu as été baptisé du Saint-Esprit et du feu, dia ambarako aminao androany amin'ny anaran'i je Jesosy, t'annonce aujourd'hui au nom de Jésus, tsy maintsy misy firehetana, il y a la puissance. tsy maintsy miseho mazava La lumière doit apparaître. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Ho hitan'ny olona rehetra lele mazava ao aminao. nous devons montrer la lumière. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Faharoa, afokatsika omby ihany koa Deuxièmement, pour que nous réussissions également eo amin'ny iraka ampanaovin'Andriamanitra anao io, dans la mission que Dieu t'a confiée dia manana fahasahina. et de l'audace. Asa mijery hoe zako fe dia afaka mba mitoro-teny. Ne te dis pas que est-ce que moi je pourrais prêcher. Asa mijery hoe za fe dia eken'ny olona ny tenako. Ne te dis pas que est-ce que moi je pourrais parler aux autres personnes. Indraindray mantsy a Des fois, ny fitaovana ampiasainy devoly amin'izao vaninandro misy atsika izao l'instrument que le diable utilise actuellement, dia ampiasainy ny tahotra mba tsy hitsangananao hitory filazantsara. il utilise la peur pour que tu n'oses pas te lever pour prêcher. Ny tahotra dia fanahy mandehandeha izy io, La peur, c'est un esprit. ary mambabo ao anatin'ny fisainana sy ny fon'ny olona maro. Et la peur remplit les pensées et le cœur de plusieurs personnes. Alefa n'le tahotra mba tsy hitorianao ny filazantsara. La peur est là pour que tu ne prêches pas l'évangile. Dia izay mahatonga antsika androany ampianarina hoe Et c'est pour ça qu'on nous apprend, raha tianao aomby, si tu veux réussir, raha tianao ataona fanany olona, si tu veux convertir plusieurs personnes, esoro ny tahotra manomboka an'io. enlève la peur désormais. Ahoana ary natonga anao andesy ny tahotra e? Comment est-ce que tu peux réussir? Ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray mpampianatra indray andro, Un serviteur de Dieu a dit un jour, tokana ihany ny fanafodin'ny tahotra, il n'y a qu'une seule solution pour la peur, dia ny fananana fahasahina. c'est d'avoir de l'audace. Aoka hanana fahasahina ianao, Et de l'audace. fa le Jesosy Kristy dia momba antsika rehetra. Mais Jésus-Christ est avec chacun de nous. Naniraka izay mandehanany amin'izao tontolo izao, Il nous a envoyés dans le monde. dia tory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. C'est pour prêcher l'évangile à tout le monde. Na izy na iza olombelona mifanena aminao, Qui que ce soit qui te rencontre, ka mitoro filazantsara ianao,
Et quand tu prêches l'évangile, tsy mandeha irery zany ianao ry fiangonana tu ne vas jamais seul, chère fa Église. jesosy kristy momba anao Mais Jésus-Christ est avec toi. amen. Amen. hainao moa fa ny fitoriana ny filazantsara ne Savez-vous que le fait de prêcher l'évangile, io ihany no mahatonga ny olona hibebaka ka hiverina amin'andriamanitra c'est le seul moyen pour que les gens se repentent et reviennent à Dieu. ny tenin'andriamanitra dia manambara La parole de Dieu dit, ao amin'ny bokyny Jakoba toko 5:20 dans Jacques chapitre 5, verset 20, zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Jakoba 5:20 voici ce qui est écrit dans Jacques 5, 20. aoko fantany fa izay mampibebaka amin'ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fadisony dia manidina hono amonjy fanatsy ho faty Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. amen. Amen. Tafalatsaka anaty aiza zao tontolo zao Ce monde sombre dans les ténèbres, mba tera-panahy fahitan'andriamanitra ny olona eto amin'izao tontolo zao Dieu voit que ce monde sombre dans les ténèbres. fa rehefa mitory ny filazantsara isika Mais quand nous prêchons l'évangile, rehefa mampibebaka olona maro isika quand nous amenons les gens à la conversion, dia zao voalaza soratra masina voici ce qui est écrit. ianao sy zako Toi et moi, dia mamonjy fanatsy ho faty nous sauvons les âmes de la mort. amen na very fiangonana Amen. ambarako amintsika tonga eto sy izay menao nany an-trano Je vous annonce à vous qui êtes ici et vous qui suivez en ligne, tsy tian'andriamanitra ho verina ho faty ny fanahin'ny olombelona Dieu ne veut pas que les âmes de tous les hommes meurent. mba hatonga ny fanahy io voavonjy Pour que ces âmes soient sauvées, mba hatonga ny fanahy io tena ho velona pour que ces âmes reviennent à la vie, ndao tsika rehetra iraisainy hitory filazantsara allons prêcher l'évangile ensemble. zay mampibebaka ny olona maro ozy Ceux qui amènent beaucoup de gens à la conversion dia mamonjy fanatsy ho faty sauvent les âmes de la mort. ry ava malalo amin'ny tompo Chère assemblée en Jésus, tsy misy fanafody ara-panahy zany eto ambonin'ny tany il n'y a pas de solution spirituelle sur terre. tsy misy olona afaka mamelona fanahy efa maty Il n'y a personne qui peut faire revenir à la vie un esprit qui est déjà mort. iray ihany ny fantatro afaka mamelona ny fanahy maty Il n'y a qu'une seule personne qu'on connaît. dia ny filazantsara eo ambavatsika rehetra Il n'y a que l'évangile qui sort de notre bouche. noho izany androany amin'ny teny aminao C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, misy dokotera be deabe rangato amin'ny fiangonana ato il y a beaucoup de médecins dans cette église. misy dokotera be deabe rangato amin'ny fiangonana ato Médecins dans cette église. ianao le afaka mamonjy ny fanatsy ho faty gasy ianao C'est toi qui peux sauver les âmes de la mort. noho izany andaotsika rehetra hiasa ho an'ny fanjakan'andriamanitra C'est pourquoi allons agir pour le royaume de Dieu. aza variana mipetrapetraka itsony Ne sois pas distrait tout simplement. satria ozy ny tenin'Isaia Parce que Isaïe a dit, itsika le fahazavana nous sommes la lumière efa miposaka amintsika voninahitr'andriamanitra et la gloire de Dieu se lève sur nous. koa raha tena fahazavana marina ianao Et donc si tu es vraiment la lumière, tsy natao hipetrapetraka ao an-trano fotsiny tu n'es pas fait pour rester à la maison. tsy natao afenina fotsiny any ambany latabatry Tu n'es pas fait pour être caché sous la table. fa ny mazava rehetrarehetra tompoko Mais la lumière dia natao hipetraka eny amin'ny toerana mba ahitan'ny olona rehetra azy doit apparaître sur les hauteurs, là où tout le monde peut le voir. dia andaotsika hitory ny filazantsara Alors allons prêcher l'évangile. andaotsika tena mba anatanteraka ny asa zay nampanaoviny Jesosy atsika Allons accomplir la mission à laquelle Jésus nous a envoyés. andao atao ny fomba rehetrarehetra mba hitoritsika izany tenin'andriamanitra izany Allons faire tout notre possible pour prêcher l'évangile. fa zay asa nataony Jesosy Mais parce que ce que Jésus a fait, napitany amintsika isanao fahifanana ao an'izany il nous a délégué ce pouvoir pour le faire. amen ave zany e Amen. le fahefana tao amin'i Jesosy lasa fahefana ao amintsika isanao Le pouvoir qui était en Jésus est devenu un pouvoir qui est en toi. le hery magaga atao amin'i Jesosy lasa hery magaga atao amintsika isanao La puissance extraordinaire qui était en Jésus est devenue une puissance extraordinaire en toi. zany hoe naiza ndray sa tontolo ale antsika isanao C'est-à-dire que partout où toi et moi nous allons, dia misy olona kely magaga be deabe mandehandeha eto ambonin'ny tany il y a plusieurs personnes qui peuvent faire des miracles sur cette terre. hatramin'izay mety mipetrapetraka ianao Peut-être que depuis toujours, tu étais resté assis, fa miantso anao manomboka androany mais à partir d'aujourd'hui, je t'appelle, fataro le maizy anao sache qui tu es, fataro le momba anao eo anatrehan'andriamanitra sache qui tu es devant Dieu. izasy anao eo anatrehan'andriamanitra Toi et moi devant Dieu, olona manana ny maizy azy nous savons ce que nous sommes. olona manana ny tombambidiny Nous avons notre valeur aux yeux de Dieu. hoy ny teny soratra masina
Voici ce que les Écritures disent. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Mpiara-miasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Nous sommes des collaborateurs pour le royaume de Dieu. Koa naiza le antsika riavana Et partout où nous irons, dia misy fanan'olona maty be dia be ho vovonjy. il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Hiresaka kely amin'ity fanasan'ity androany Je vais un peu parler de cette invitation aujourd'hui, satria efa kaiky ho lansady ny fotoanako. parce que le temps va bientôt s'écouler. Hitantsika ity fanasan'ity tsy hoe avy amin'ny sitrapon'ny mpanompon'Andriamanitra anaovana an'ity. Vous voyez cette invitation, ce n'est pas que c'est la volonté du serviteur de Dieu, Fa za resy lahatra fa tena avy amin'Andriamanitra izy ity. mais je suis convaincue que c'est la volonté de Dieu. Misy témoignage anankiray ity mba hoentiko aminareo. Il y a un témoignage que je veux vous partager. Ndray andro dia misy fiangonana any ampitan-dranomasina. Un jour, il a fait une église à l'extérieur. Ny fomba fiasa amin'ny fiangonana io dia toy izao. Voici comment cette église travaillait. Isaky ny avy mamonjy fotoam-bavaka ny kristianina rehetra zany Après le culte, tous les chrétiens dia miara-mandeha manao asan'Andriamanitra mizara fanasana miaraka amin'ny pastera izay mpitarika eo amin'ilay fiangonana. partent tous ensemble pour prêcher l'évangile avec le pasteur qui était dans l'église. Na ny tanora io Que ce soit les jeunes, na ny ray aman-dreny io que ce soit les plus âgés, vao vita ny fotoam-bavaka dès que le culte est terminé, dia samy maka fanasana daholo dia mandeha mitety toerana maro ils prennent l'invitation et ils s'en vont pour visiter plusieurs endroits. mba hatonga ny olona andray izany fanasana izany Pour que les gens reçoivent cette invitation, mba hatonga an'izy ireo andray famonjena ihany koa. pour qu'ils reçoivent le salut. Dia sokafo tsara amin'izay ny sofinao. Écoute bien maintenant, Rehefa nirava ilay fotoam-bavaka ndray andro quand le culte était terminé, un jour, avy be mihitsy ny orana tamin'ny fotoana io. il pleuvait beaucoup en ce jour-là. Ny fifanarahana tamin'Andriamanitra nefany Ce qui était convenu avec Dieu, hoe isaky ny rava amin'ny fotoam-bavaka c'est que à chaque fois que le culte est terminé, dia tsy maintsy mandeha mizara fanasana amin'ny mpivavaka rehetra miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. tous ceux qui ont prié doivent sortir pour partager les invitations. Dia rehefa mazava be fa avy be ny orana dia zao ny zavatra nitranga. Il pleuvait beaucoup et voilà ce qui s'est passé. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra mpitarika Le serviteur de Dieu qui dirigeait le culte a dit: tsy mandeha mizara fanasantsika rehefa avy eo fa avy be loatra ny orana dia sao dia marary antsika. nous n'allons pas partager l'invitation tout à l'heure parce qu'il pleut trop et nous risquons d'être malades. Tamin'ity ndray mitoraka ity zany Mais cette fois-ci, le paster indray no nanomboka nanakana amin'ny fiangonana. c'est le pasteur qui a commencé à empêcher l'église. Fa nisy tovolahy kely tao amin'ny fiangonana io. Mais il y avait un jeune homme dans cette église. Andaontsika pastera mba hizara fanasana. Allons, pasteur, partager l'invitation. Dia nikapokapohan'ilay pastera ny lohan'ilay zandry kely. Et le pasteur a touché la tête du petit garçon. Alao amin'ny manaraka indray tsika mandeha mizara fanasana fa avy ny orana sao dia marary. Il a dit: c'est mieux qu'on le fasse la prochaine fois parce qu'il pleut, tu risques d'être malade. Fa nisisika sady nitomany ilay zazakely. Mais le petit garçon a pleuré, il a insisté. Andao antsika hizara fanasana e. Allons partager l'invitation. Rehefa dia mbola tsy nety nandeha foana ilay pastera sy ny mpiara-miasa rehetra. Et le pasteur et toutes les autres personnes ont encore refusé. Dia lasa mihofanasana raha ozy ilay tovolahy kely ohatranao ilay nandray teo. Et le petit garçon a dit: donnez-moi une invitation alors. Lasa izy niazakazaka niaraka amin'ilay fanasana lena tanteraka ny tenandray manontolo. Il est parti courir avec l'invitation, il était complètement mouillé. Tonga tao amina trano anankiray izy misy vavahady mirindrina be. Il était arrivé devant une maison où il y avait un grand portail. Azavaiko aminao ihany Je t'explique. fa io io tovolahy kely io lena hatrany atampidokatra any am-paladia miaraka amin'ny fanasana. Je t'explique que ce petit garçon, il était complètement mouillé de la tête aux pieds avec l'invitation. Rehefa teo amin'ilay vavahady izy Quand il est arrivé devant le portail, no tsindrindriny tsy nanana ny antsa ilay sonnerie teo amin'ilay vavahady. il a sonné plusieurs fois à la sonnerie devant le portail. No tsindriny ilay sonnerie tsisy namono vavahady. Il a appuyé sur la sonnerie, personne n'a ouvert le portail. Mbola nitsindriny foana tsisy Il a namono. encore appuyé la sonnerie plusieurs fois de suite. Rehefa tsisy namono am'izay dia nidodomy mafy be ilay vavahady. Quand personne n'a ouvert le portail, il a frappé le portail de toutes ses forces. Nododomy. Il a frappé et frappé. Dia ny farany Et à la fin, nisy vehivavy nivoaka avy any. une femme est sortie de là. Le tovolahy amin'io lena tanteraka mihitsy Le petit garçon était complètement mouillé. dia zao ny teneniny rehefa nanomboka nanokatra ilay vavahady ilay ramatoa. Et voilà ce qu'il a dit quand la femme a commencé à ouvrir le portail. Tiany ianao ozy dia lasa andeha. Voici pour toi et je m'en vais. Tsy niteneniny izy fa mena ilay vehivavy fotsiny ilay fanasana dia zao ny teneniny. Il n'a rien dit, il a juste donné l'invitation à la femme et il a dit: Tiany ianao fa tianao Jesosy.
Voici pour toi, mais Jésus t'aime. dia lasa ilay vehivavy nakany an-tranony Et la femme est retournée dans sa maison dia nanomboka mivakiny ilay fanasana et elle a commencé à lire l'invitation. dia zao ny tenenin'io vehivavy io Et voici ce que cette femme a dit. tianà Jesosy Jésus m'aime. satria misy soratra hoe tianao Jesosy Parce que c'était écrit sur l'invitation que Jésus l'aimait. dia nanomboka migogogo nitomany ilay vehivavy Et elle a commencé à pleurer. inona kay ny antony ry havana Pourquoi? io vehivavy io natonga tsy namova vady Pourquoi cette femme n'a pas ouvert le portail? maty vao amam-bolana tao lohany io ny vadiny Son mari était décédé auparavant. dia maty ihany koa ny zanany Et son enfant aussi était décédé. dia tao anatin'ny amam-bolana tsy mba nisy olona nitiana namangy anazy Et pendant plusieurs mois, personne ne l'a visité. dia nitomany sy tena hoe malahelo isan'andro izy Et elle pleurait, pleurait chaque jour. dia teo ampitsanganana efa misy tady na antony dia efa misy seza eto ambany eto a na antony aminona tena Et il y avait déjà une corde et il y avait déjà une chaise devant zay elle. dia izay no natonga an'io vehivavy tsy afaka namoa ilay vavahady satria efa teo ampamonona tena izy na anantona ny tena Et ny c'est pour tamin'ny ça tady que cette femme ne pouvait pas ouvrir le portail parce qu'elle était déjà en train de se suicider avec la corde sur le cou. dia ozy io vehivavy io hoe fa izy ary zany mandondona ny vavahadiko zany Et cette femme a dit, mais qui est en train de frapper à ma porte? dia zao ny tenen'ilay vehivavy Et voici ce que la femme a dit. ay ve mbola misy tiana ihany e Ah bon, il y a encore quelqu'un qui m'aime? dia nitomany ilay vehivavy sady nandoalika Et la femme a pleuré, elle s'est mise à genoux. dia isaorana an'andriamanitra lehibe fa tsy namony tena izy Et gloire à Dieu, elle ne s'est pas suicidée. noho nylety fanasana tonga teny am-pialatanany Grâce à l'invitation qui est arrivée dans ses mains, dia hitany tao anatin'ny fanasana io et elle a vu dans cette invitation fa jesosy mbola tiana azy que Jésus l'aime. dia tsy nanapa-kevitra mony tena izy ny fiangonana Et elle a décidé de ne pas se suicider. tao ariana kelin'io alahady Après cela, le dimanche, tonga tany amin'ilay fiangonana nisy ilay adresy ilay vehivavy elle est venue dans l'église, là où il y avait l'adresse. dia nanomboka nijoro vavolombelona teny amin'ny altara Elle a izy commencé à témoigner devant l'autel. nisy tovolahy kely tato amin'ity fiangonana ity ozy Il y avait un petit garçon dans cette église nitondra an'ity fanasana ity teny qui am-pialatana a rapporté cette invitation dans mes mains. teo ampamino tena ozy tamin'izany fotoana J'étais zany en train de me suicider ce jour-là nanomboka nahita tao anatin'ilay fanasana et j'ai vu dans l'invitation fa tiana jesosy que Jésus m'aime. ary nanomboka teo aozy Et à partir de là, dia afitra teo amilohany no fahafatesana et je me suis plus mise à la mort. dia zao za tonga eto amin'ny toeran'ity zao Et voilà, je suis venue ici. tsy maty aho ozy Je ne suis pas morte satria azoko ilay fanasana parce que j'ai reçu l'invitation. nitomany le paster atao amin'ilay fiangonana Le pasteur s'est mis à pleurer. niantso an'ilay tovolahy kely Il izy a appelé le petit garçon. mifona aminao aho ozy Je te demande pardon satria zany nanakana anao parce que j'allais t'empêcher mba tsy andeha hizara fanasana pour que tu n'ailles pas pour partager l'invitation. kanefa ny fandehananao tany Et pourtant, le fait que tu sois parti là-bas, dia namonjy an'ity vehivavy ity tsy ho faty ça a sauvé cette femme pour qu'elle ne meure pas. ry fiangonana tonga eto amin'ny toerana ity Chère assemblée qui est ici, andao koa tsika asianao hitsangana allons aussi nous lever, toi et moi. andao tsika asianao handeha Allons partir. fa misy fanany olona maro Parce qu'il y a plusieurs âmes amin'ny alalako sy amin'ny alalanao à travers moi et à travers toi. dia mivovonjy zany olona izany Ces gens seront sauvés. ny tompona hitantsika rehetra Que le Seigneur nous bénisse. vonona izara fanasana venao e Est-ce que tu es prêt à partager l'invitation? taka nomban'andriamanitra ilay tovolahy io koa Comme ce petit garçon, nomban'andriamanitra tsika asianao Jésus sera avec toi et moi. tsy miova andriamanitra ry havana Parce que Dieu ne change pas. tsy miova jesosy ry fiangonana Jésus ne change pas, chère assemblée. rehefa manao ny asantsika rehetra Quand nous agissons pour ses œuvres, dia momba atsika isan'andro san'andro il izy est avec nous tous les jours. farany indrindra amin'ny tianako ny afatra Et dernièrement, dans ce message, vanim-potoana hitoriana amin'ny filazantsara zao c'est la saison où nous devons prêcher l'évangile. jesosy tsy idiny aty an-tany tsony Jésus ne viendra plus sur terre. fa tsika asianao ny solotena Mais toi et moi, nous sommes ses représentants. andao tsy akatakanjo tsony sika Ne prenons plus de délai. fampitsangana ianao Mais lève-toi, toriny filazantsara prêche l'évangile, fa vao ny marary prie pour les malades, avao ny démonie chasse les démons. fa misy herin'andriamanitra ao aminao Mais il y a la puissance de Dieu qui est en toi. tanareo misy vehivavy ato amintsika ato Vous voyez, il y a une femme qui est avec nous. madame terezy no anarana Elle s'appelle Madame Thérèse. vadin-dralahy eloha Elle est ici. tamin'ny azoma heriny Vendredi dernier, tamin'ny herin'ny fakomaly c'est-à-dire avant-hier, nisy satria zay tamin'ny sabotsy heriny nanao fivorian'ny mpiandraikitra il y avait la réunion des dirigeants. dia niantso anay izy azoma hoe tsy afaka mamonjy fivoriana ako
Et cette femme m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir à cette réunion fa maty ny anadahako izy parce que mon frère est mort. dia tsy nandeha tany amin'ny fivoriana izy ny asabotsy Et elle n'est pas venue le samedi. nampahery anazy azy zany hoe mahireza fa zay ny sitrapon'Andriamanitra Je l'ai encouragée, je lui ai dit, bon courage, mais c'est la volonté de Dieu. dia ny mpiaramiasa nisy tamin'ireo mpiaramiasa hoe andeha hamangy any ny asabotsy atoandro aorinany fivoriana Et il y avait d'autres personnes qui voulaient la visiter ce jour-là, après la réunion. dia tao anatin'le fivoriana nataony ny asabotsy Et pendant cette réunion que nous avons fait le samedi, miantso anahy foana izy miantso anahy elle était toujours en train de m'appeler et elle m'appelait tout le temps. fa tsy nety nandray mihitsy ahako Mais je n'ai pas pris le téléphone. dia farany any raisiko ihany izy Et à la fin, j'ai quand même pris. dia zao ny teneniny tamiko Et voilà ce qu'elle m'a dit. aza lefa makaty indray ozy ny mpiaramiasa rehetra N'envoie pas les autres personnes ici. fa ahoana aho Mais pourquoi? tsy fantatro paster ozy fa tamizahako teo ampipetrahana nalailo be lianadahako Je ne sais pas, mais pendant que j'étais assis, je pensais à mon frère. dia nisy fahasahina be tato anatiko ndao ivavahana io fa afaka io velona Et il y avait une grande audace en moi et je m'étais dit, allons prier, mais il va revenir à la vie. le maty amin'ny efa mitsotra ambony latabatra Celui qui est mort était déjà sur la table. efa nampandrona Il était déjà lavé. efa misy gantanana ny tanana Il était déjà lavé. efa misy ba fotsifotsy be ny tongony Et sur ses pieds, il y avait déjà des chaussettes blanches. ny olona malaila sy mitomany daholo Tout le monde était en train de pleurer. ny sasany efa avy namangy D'autres ont déjà fini de faire la visite. fa nametrahany tanana le maty Mais elle a imposé les mains sur le mort. tiako mariana eto Je voudrais vous confirmer fa tany amin'ny hôpitaly mihitsy ny efa nanome taratasy efa maty io que sur le papier, il était déjà écrit que cet homme est décédé. fa zao no nataony nametrahako tanana ozy Mais voilà ce qu'elle a fait. Je lui ai imposé la main, dia a-t-elle dit. nyroako ny fanahy fahafatesana J'ai chassé l'esprit de mort. dia nomboka nietsika le tongotra maninitra be Et ses pieds ont commencé à bouger. dia mbola mivavahako ihany ozy Et j'ai encore prié. dia nomboka nietsiketsika indray ny tanana Et ses mains ont commencé à bouger. dia efa nanomboka mivavahako ihany ozy Et j'ai continué à prier. tanomboka nikohaka le maty Il a commencé à tousser. nitsangana dahoany ny olona rehetra Tout le monde s'est levé. satria velona indray le maty Il est revenu à la vie. halleluja Alléluia. ry ava malalao ny tompo Chère assemblée, nanomboka nitsangana maty il est revenu à la vie. velona indray zany maty zany Ce mort est revenu à la vie. noho izany ry avanao C'est pourquoi, chère assemblée, zasy ianao any ko toi et moi aussi, misy fahefanatsanana zao tontolo zao il y a une puissance que le monde andao atsika n'a pas hitsangana amizay andeha devant nous. fa momba atsika rehetra andriamanitra Parce que Dieu est avec nous tous. tsangana isika isotran'andriamanitra Nous allons nous lever pour remercier Dieu. raha eo misotranao amin'ny anaran'i jesosy ahako Père, nous te remercions au nom de Jésus. fa ianao le tsy miova malisanio ary Parce que tu ne mandrakizay changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. manana ny tanjonao aminay ianao Tu as un objectif pour nous. ny tanjonao amponao andriamanitra L'objectif qui est dans ton cœur, dia Père, amonjena an'ity zao tontolo zao ty c'est de sauver le monde. mba ho andraisa ny famonjena Pour que le monde reçoive le salut. manaiky zay jesosy io Nous sommes d'accord, Seigneur. anao ny asanao zahay Nous acceptons de faire tes mba œuvres mba hamonjy fanahy tsy ho foaty pour sauver les hommes à la mort. raisinay ny herin'andriamanitra Nous recevons la parole de Dieu. raisinay ny fahasoavana Nous recevons les bénédictions. momba anay ianao Tu andriamanitra es avec nous, Seigneur. hitsangana izahay Nous allons nous lever. manaiky zay io fahazavana Nous acceptons d'être la amin'ny lumière. anaran'i jesosy Au nom de Jésus, raisinay ny herin'andriamanitra nous recevons la puissance de raisinay Dieu. ny afo amin'ny anaran'i Nous jesosy recevons le feu au nom de Jésus. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, atsangano ny tananao ary lève ta main. rainay izay ny an-danitra Père céleste, tahaka nanamboaranao any adama comme tu as fait à Adam, noforonao hiasa izy tu nous as créés pour travailler. dia tahaka izany koa ny antsonao anay Et de même, c'est pourquoi tu nous as appelés. noforonao mba hiasa Tu izahay nous as créés pour œuvrer. vonona izay hiasa ho an'ny fanjakan'andriamanitra Nous sommes prêts à agir pour le royaume de Dieu. anao ny asa izay nataon'i jesosy izahay Nous allons faire les œuvres de Jésus. raisinay ny afo amin'izao fotoana Nous allons recevoir le feu maintenant. raisinay ny herin'andriamanitra Nous recevons la puissance de Dieu. manomboka androany À partir d'aujourd'hui, amokatra izahay nous allons produire des fruits. mahomby izahay Nous allons produire des fruits. ary ninonina aretinao amin'ny tenanay Et quelle que soit la maladie dans notre corps, sitrana izahay nous sommes guéris. ary izay olona ivavahana ihany koa Et toutes les personnes à qui nous prions, dia mandray fanasitranana ils reçoivent aussi la guérison. mandray famonjena Ils reçoivent le salut. mandray fanafahana Ils reçoivent la délivrance. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus, ho tanteraka aminay izany cela se réalise pour nous. amen Amen. mazahony toerantsika rehetra Vous pouvez prendre place. ho tahian'andriamanitra ny atao fiangonana Que Dieu vous bénisse. dia ho tahian'andriamanitra ny any an-trano rehetra Que Dieu bénisse ceux qui sont en ligne. amaranantsika amin'ny fotoana ry havana
Pour terminer ce culte, satria manana renitsika eto parce que nous avons des mères ici, za tena mahatsapa fitahinao atsika amin'ny fisian'io rem-pianakaviana je suis consciente que c'est vraiment une bénédiction pour dia nous. ny mpitandrina randrendrevy ravelona Daniel. Le pasteur Janef Raphaël Daniel. Za tena resy lahatra be mihitsy Je suis vraiment convaincue fa fitahinao amanokana izy qu'elle a une bénédiction spéciale. ary inoko fa fitahina lehibe ho anao ihany koa. Elle est aussi une bénédiction pour toi. Fotoana matsiaro foana dia mitomany mihitsy indraindray À chaque fois que j'y pense, et souvent je pleure. satria tamin'izany fotoana izany Parce qu'avant, isaka misy fampianarana azy à chaque fois qu'il y a un enseignement, raha misy tena mangin'Andriamanitra azy quand Dieu la visite, dia atsoina any an-trano foana dia ampianarina. elle m'appelle à la maison et elle m'enseigne. Tena faly aho hoe Je suis vraiment content tamin'ny lalana que c'est à travers elle no ny foazany fanahy tato anatiko que j'ai été réveillée ary nitomboky tamin'ny fahalalana lehibe et que j'ai grandi dans la connaissance de Dieu. ary matetika aza ahako Et souvent, isaky nitory-teny eto androndra à chaque fois que je prêche un jour, dia manontany anao izy ianao no mitory-teny elle me demande où est-ce que tu vas prêcher. dia eto androndra ho any no mitory-teny Et quand je dis que c'est un jour, dia ity misy afatra namangin'Andriamanitra aho izy et voici ce que Dieu a fait pour me dia visiter. tena fantatro hoe tena fitahinao ahy izy Et je suis convaincue qu'elle est une bénédiction pour hoe la moi. velona ianao ray aman-dreny Que Dieu te donne ho une longue vie, tahin'Andriamanitra manokana. que Dieu te bénisse. Faly zay spécialement. androany Nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui hiarahabanao ihany koa pour te saluer, pour te Satria féliciter, fetinao androany. parce que c'est ta fête aujourd'hui. no antsika fiangonana tonga dia andeha hitondra an'izay fanomezana any am-potsika any ataovy tena izay farany betsaka indrindra ozy Allons ny baiboly apporter ce hoe que nous avons dans le cœur pour zay elle. tena betsaka ao am-ponao a no ataovy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ce que tu as de plus grand dans ton cœur que tu donnes aux serviteurs de Dieu. ho anareo avy any ariana no miarikasaka mankaty aloha a Vous qui êtes derrière, vous pouvez avancer dia devant. ho ataontsika izany fanomezana hita maso izany Nous allons faire ce don mba ho fanomezana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. pour le serviteur de Dieu. Anao hira anankiray tsika eo anatin'izany Nous allons passer à la louange. ataontsika ilay hira hoe arabainy anao any.
tena tiana utahinana ianao na dia mafy ny asanao utahinane ianao na dia mafy ny asanao maheresanenyo sayandohananao satria tena tiana ianao maherezanenyo maheresanenyo sayandohananao satria tena tiana ianao. noho ny amin'izao nahatratraranao ny fetin'ireny izao tompoko dia faly miarabanao ny fiangonana rehetra izay manotrona ity fitombavaka ity androany faly izay satria no tain'Andriamanitra manana reny tena tia fanjakan'Andriamanitra ary tiana fiangonana koa hivavaka isika ho anazy dia atodika ty ao aminazy ny tanantsika rehetra amin'izao fotoa izao hitsangana isika tompoko dia andao hivavaka ho an'ny pastera Randrina Evravelona Daniel. Andriamanitra rainay tsara indrindra izany an-danitra misaotra anao be dia be mihitsy izay fa nomenao any pasteranay ny reninay neny maman Daniel mankasitraka tompony amin'ny fisiny tamin'ity fiangonana ity mankasitraka fa tombontsoa lehibe ho anay tena hoe fitahiana ho anay izy le diloilo mipetraka teo am-polohanay ary mankasitraka anao zahay fa natratra ny fetiny reny izy androany tsofinay rano ho salama izy atanjaka izy ho taky ny any voromaherina ny hery ao anatiny ary Andriamanitra le mahay zavatra rehetra ny hitasany isoana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mivavaka Andriamanitra ao tonoko hoe ho vokisan'Andriamanitra fa ela velona izy mbola ho tratrany taona maro mitsingeringerina ary Andriamanitra ny lanitra mbola homba azy amin'ny famantarana sy mifagagana amin'ny alalan'izao vehivavy izao dia maro mifanjakan'Andriamanitra hitatra ary amin'ny anaran'i Jesosy hita azy anao Andriamanitra ho tahina raha samy vehivavy izy ho tahina nateraka ny kibony homban'Andriamanitra hatrany izy ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitra ny vavaka ataoko aminao dia izao homba azy ianao tahinao izy ary marina ny teninao fa ho takiny amin'ny voromaherina ny hery ao aminy androso izy hiazakazaka izy ary tsy ho reraka mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy miondrika ao anatrehany izay tompo ary ianao ny anandratra azy isan'andro saotra tompo amen. Faharoa manarakaraka izany tompoko misy vokatry ny fonay tena va amin'ny fonay am-pifaliana mba marika mba entinay hiarahabanao androany amin'izao fahatsasarana amin'ny fiatsin'ireny izao kely dia kely izy io fa nivavaka sy ny fonay manolotra izany kosany no andeha naminonay azy tain'Andriamanitra ray aman-dreny ho ambin'Andriamanitra ianao. Saotra betsaka tompoko fa dia niditra tamin'ny fito efa nanao izao indray nareo miditra tamin'ny valo manao zava-dehibe loatra izany ary falo ny foko ary mankasitraka anareo ary enganeka ho tahiny tompo izao fiangonana izao a hiazakazaka tsy ho reraka fanafohan'Andriamanitra daholo tsika ary tena hitombo isan'andro ny olombonjena ka dia misaotra petaka misaotra ny amin'izay nomenareo a faly moa ny tenako hoe tsy adininareo mihitsy za fa isaky ny misy fety ohatra hoe anniversaire na bonanena tsy haiko e dia tsy adininareo mihitsy a enganeka ho tahiny tompo daholo tsika rehetra ary tsy ho adiniko mihitsy koa nareo fa hoentiko mambavaka eo anatrehan'Andriamanitra izany ka dia misaotra tompoko tain'Andriamanitra tompo raha soandre dia tain Jesosy sika rehetra homban'Andriamanitra dia mirahasoa be dehibe tompoko mambin'Andriamanitra amin'izay atao. Samiary makatoera antsika rehetra tompoko
mafiziko zany ny filazana fa araky ny afatra mety mpanompon'Andriamanitra teo noarin'Andriamanitra mba hiasa ny olombelona rehetra ary na dia Jesosy Kristy azy raha tonga tety ambony tany dia tonga mba hiasa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka nahoany isika amin'ny maha-olom-bavoajy atsika no tsy hiasa andeo hiasa isika efa nomena anareo le fanasana dia mandehany anareo par groupe par équipe mandehana mandeha isambatan'olona ihany koa mandeha mijoro vavolombelona mitorina filazantsara aza miandry hoe mahay mandateny vo hietsika anao fa mandehana amin'izao herinao zao mandehana amin'izao herinao zao ombanao Andriamanitra tsy to amin'ny anaran'i Jesosy ary mivavao an'ny marary fa Jesosy ao anatinao zay natokanao fahazavana hiasa ao anaty hiasa izy ka ho mpanasitrana ianao ahita fagagany ianao ndeo hiteka mafan'Andriamanitra isika dia rehefa lany le fanasana eny aminao dia mbola misy fanasana foanao anamboatra fanasana be dia be foanao mandritry ny volana jona sy ny jolay ray manontolo ahafahantsika miasa ho an'i Jesosy amen na zay ny filazana raha iny filazana faharoa lehibe raha riva amin'ny roa ratolakandro dia fotoan-dehibe eto raha riva amin'ny roa ratolakandro fotoan-dehibe eto fotoan-dehibe ny amin'ny 20 ary mety tsy rava tsy aleto renao amin'ny 20 fa hotoizanao amin'ny roa ina ma fotoan-dehibe azy satria fetin'ny reny androany fetin'ny vehivavy androany dia isy fampianarana lehibe omena antsika rehetra omena vehivavy manokana raha riva amin'ny roa noho izany zay rehetra mahatsapa hoe vehivavy indrindra fa rem-pianakaviana aza mijany an'ilay tokantrano ianao fa tongava eto daholo raha riva amen amen isy mpanompon'Andriamanitra vehivavy avy eo amin'ny ligue pour la lecture de la Bible nasaiko manokana hitondra fampianarana ho anareo vehivavy raha riva io inoko fa manan-javatra ho zaraina amintsika izy ka dia ilaina tonga eto anao kanefa ihany koa ianao lehilahy sika lehilahy mila tonga eto fa misy anjara teny ho antsika rehefa miresaka ny amin'ny vehivavy dia isy anjara teny ho antsika ihany koa ohatra zao ianareo lehilahy ahoana ho baiboly tiava ny vadinareo tahaka ny tiavanao ny tenanao no tokony hitiavanao vadinao no zany zany tsy normal ohatrany hoe voadona ve ny sainao raha ohatra ka midariko amin'ny vadinao ianao na miteniteny foana ny aminy satria ohatra hoe nandro loka izy dia natao besira ny loka dia ina nataonao aminy tahaka ny tenanao io mila mitandrina ianao ny amin'ny fihetsika ataonao amin'ny vehivavy vadinao satria raha tafotoana tokotrao ohatra tafotoana tokotrao tamin'iny andeha amin'ny lalana iny fa asa mety vitsaka angama le tongotra fa efa nisy asa be dehibe nataona dia sanatria ve tezitra be mihitsy ianao tezitra ianao ny fonao tena voto mihitsy hoe tongotra dala tsy mba miasa tsara avy hatrany koa le tany ny tsy andaniny tonga dia voabaiko ny saina tonga dia mikapoka tongotra dala raha manao zany ianao tsy normal dia tsy afataka zany ihany koa ny lehilahy tsy normal zany ianao mandika ny tenin'ny baiboly zany ianao ka santiona zay nambarako zay mila tongeto daholo tsy ny vehivavy any fa ny lehilahy dia reto plasy reto a seza anankitelo io zany a natokana ho an'le vehivavy ho finoana eo mipetraka seza anankitelo le vehivavy finoana le anao fety raha riva satria anao fety zareo raha riva dia le seza anankitelo eo mipetraka ny vehivavy ho finoana anao fety vehivavy ho finoana tsy manao fety eny ampovoambony eny nijerijery zay zany ny fanambarana samitain'Andriamanitra anitsika rehetra ndeo hivavaka tsika tompoko sotra ray malala vita somatsara fotoam-pivavahana androany nazava ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao
ka dia indreto izahay rehetra indreto izahay andeha iasa satria mila miasa ny olombelona zay noarianao iadama noarianao mba iasa amen ary hatramin'ny zavaboary noarianao azy dia natao amokatra dia izahay ihany koa natao amokatra jesosy tonga teto ambony tany natao fitaratra ho anay niasa izahay ihany koa iasa ho amin'ny fanjakanao satria zany raha teo no antony nanomesanao tombonandro anay havelomana ankehitriny misaotra ry Andriamanitro amokatra ihany koa izahay amokatra izahay ho tonga amin'izao fiangonana izao ny fivoazam-panahy ary amin'ny alala zao fiangonana izao olona marobe ao anatin'ny aizina ho babonay ho an'Andriamanitra ho an' Jesosy Kristy ary fitahina ho anay fiangonana izany tratrahitra izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ravintsika tonga dia